mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotona valina maoly. Firenevana era-banantsika tratra ity alakamisy fa iraka ambin'ny folo ny volana avrily ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny salamo fa 7:30. Salamo 7:30 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Rahona sy aizim-pito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana no fanorenana ny seza fiandrianana. Misy afo melo azy ka mandevina ny fahavalo manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miroro. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savika eo anatrihan'i Jehovah, dia eo anatrihan'ny tompo ny tany rehetra. Lanitra maneho ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Raha mamaky ity Salamo 7:30 tsika dia karazan'ny manatevina izay efa resahantsika herinandro vitsivitsy zay momba ny famonjenana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Fahamarinana sy fitsarana no fanorenana ny seza fiandrianana. Averimberin'ny Baiboly ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ny Baiboly dia mamerimberina fa ny antony namonjen'Andriamanitra izy tontolo izao dia satria tiany ny olombelona. Fitiavan'Andriamanitra tsy misy fanazavana izay hoentina maneho ny manazava ny antony nanorenan'Andriamanitra ny olombelona sy ny tany izay rehetra eo aminy. Andriamanitra tany amin'ny tampony voninahiny, tany an-danitra araka ny soratra masina dia efa nisy talohan'izao rehetra izao Andriamanitra. Fa nanorina kosa ny tany izay rehetra eo aminy izy mba hofonena ny olombelona satria fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra dia ny teny manao hoe andeha tsika ary olombelona tahaka ny endritsika. Fitiavana no ambadika izany rehetra izany. Fitiavana no nanorenan'Andriamanitra izao rehetra izao, ary fitiavana no tondran'Andriamanitra izao rehetra izao. Fitiavana izay ndraindray adika hoe famindrampo, fitiavana izay adika koa hoe fahalemem-panan'Andriamanitra, fitiavana izay adika koa hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary dia eto dia misy toetra manokana an'Andriamanitra. Inona moa no antony namonjen'Andriamanitra izao tontolo izao? Jaona dia manazava ny hoe tiantsika Andriamanitra. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny natolony, rehefa mbola hoe nomeny dia natolony, nafoiny zany ny zanany mba ho famonjenantsika. Tia ny olombelona Andriamanitra. Fa ny lafiny faharoa izay ndraindray takona amin'ny lafiny ara-potim-pinoana dia ilay hoe fahamarinana koa Andriamanitra, rariny koa Andriamanitra, izay no antony nanirahany ny zanany aty amin'izao tontolo izao. Tsy hoe fitiavana ihany Andriamanitra, Andriamanitra rehefa mety hoe fitiavan'Andriamanitra dia ivelitsika fa manomela malalaka ny olombelona anao izay tiany atao, tsy izany ny toetran'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra fa tsy mandefitra amin'ny fahamasinana na ny voninahiny Andriamanitra, fa sarotiny Andriamanitra. Ary izay lafiny faharoa izay no antony mbola nanirahana an'i Jesosy satria marin'Andriamanitra. Marin'Andriamanitra dia naniraka ny zanany izy. Raha ohatra ka amina olona tsotra, lojika ny olombelona tsotra fotsiny toy ny hoe fangamo zany voatery tsy maintsy nandefa ny zanany aty amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Izy nahary izao tontolo izao, izy nahary ny olombelona ka tsy manam-pahefana avy Andriamanitra manao hoe eny zany fa te nanota ny olombelona dia avotantsika fotsiny izy dia ao fa dia andeferana nareo fa dia midira atao an-danitra ihany, midira atao amin'Andriamanitra atao amin'ny fanjakako ihany fa atao ahoana moa fa dia nanota nareo zany fa nareo moa zany zanaka tiana ny olombelona ka dia afaka miditra atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany nareo. Raha amin'izay fotoan'izay dia tsy marin'Andriamanitra. Raha manao izay izy dia tsy marina satria ny olona mieritreritra hafahafa be koa zany fa onjany Andriamanitra naniraka ny zanany ho faty zany fa ahoana zany fa dia tiany manao ahoana ny olona dia ny zanany no velany ho faty.
satria Andriamanitra marina, satria Andriamanitra justa, satria Andriamanitra manaja ny fahamarinan'Andriamanitra. Zay no antony, zany hoe tena mahihy azy an'Andriamanitra mihitsy ny hoe marina izy. Raha ohatra Andriamanitra zany ka aminy zao an sandeferana moa zany fa de efa nanota ny olona ka de eny afaka miditra ihany nareo. Raha am'izay fotoan'izay no ataon'Andriamanitra de zao lasa misy incohérence, lasa misy zavatra tsy mitombona ao amin'Andriamanitra, lasa tsy lôzika intsony Andriamanitra, lasa hafahafa be Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe Andriamanitra tsy mahazo mandany tenany, efa nametraka foto-kevitra Andriamanitra, nametraka principe izy, nametraka foto-kevitra izy, manao hoe zao no izy nareo olombelona de tiako ity ny lalako zay nomeko anareo, hajainareo io, raha hajainareo io de manana fiainana anareo, fa raha tsy hajainareo dia any amin'ny fahafatesana anareo, ary raha tsy hajainareo dia tsy tonga amin'ny fiainana mandrakizay nareo. Ka raha ohatra Andriamanitra zany ka manao hoe ohatra mampalahelo be le olona fa alora nga izy hita ty amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany fa tiako izy ka dia alao izy hita ty ihany na de maloto na de tsy tanteraka na de ratsy ary de tsy mety amin'Andriamanitra zay. Lasa mandany tena ny Andriamanitra, zany hoe mandrava ilay foto-keviny Andriamanitra, lasa ka tsy mety amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy ohatr' zany. Ny olombelona mety manao zany mba diso kely aloha tamin'iny fa de eny de mba amoamboarina kely fa de olombelona ka mety diso de misy indro kely ka de nanota izy fa aloha andeferana. Amin'Andriamanitra tsy mety zany. Nen'Andriamanitra rehefa hoe ity ny foto-kevitra de io ny foto-kevitra. Ny dikan'izany de izao tiany ny olombelona, fa tsy azon'Andriamanitra atao ny mampiditra mpanota ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azon'Andriamanitra atao tsy mety amin'Andriamanitra koa ny miova hevitra manao hoe ohatrany tsy nety koa le fanapahan-kevitra nataoko momban'ny olombelona iny, ohatrany mafy loatra le lalàna nomeko azy fa tokony tsy didy folo nomeko azy sanatria fa tokony didy ray ihany de mba tafiditra daholo izy rehetra. Tsy zany Andriamanitra. Andriamanitra dia entitra, tia ny olombelona izy ary tia tsika izy, fa zao misy zavatra tsy azon'Andriamanitra andeferana mihitsy de ny hoe ny fanajana lalàny, ny fahamasinany, ny voninahiny. Noho zany de izao tamin'ny fotoana nanapahan'Andriamanitra hevitra famonjy ny olombelon'Andriamanitra de izao nanapa-kevitra izy fa ny zanany mamonjy atsika. Zay tsy misaraka mihitsy. Raha vantany vao nanapa-kevitra Andriamanitra fa ho tia ny olombelona any hamonjy azy, miaraka am'izay fanapa-kevitra iny hoe ny zanany no hamonjy atsika. Ary io Jesosy zanak'Andriamanitra namonjy atsika io no manjary fahamarinan'Andriamanitra atao anatintsika. Zany hoe noho ny amin'io Jesosy de izao manjary marina eo anatrehan'Andriamanitra isika, manjary no hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra isika. No zany de lay foto-kevitra tsy novan'Andriamanitra no hoe miditra atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de olo marina, olo masina, olona mendrika. Iny tsy nietsehan'Andriamanitra. Fa ahoana no mahatonga atsika ho tafiditra ao? Tsy ny varavarana fidiranao no novan'Andriamanitra hoe ty varavarana fidirana ty zany tsy tafiditra ao ny olombelona fa leo alebiazina izy ty. Tsy ny varavarana fidirana mihitsy nomboarin'Andriamanitra, fa ny olombelona no ndiovin'Andriamanitra mba ho tafiditra ao amin'ilay varavarana ihany. Zany hoe ny foto-kevitr'Andriamanitra tsy novany mihitsy, fa izao naniraka ny zanany izy mba hanamarina atsika. Zay le lafin-javatra faharoa sahatsika manao hoe ny antony nahatonga dia Jesosy amonjy atsika ty amin'izao tontolo zao de izao fitiavan'Andriamanitra, fa ny faharoa de izao fahamarinan'Andriamanitra. Marin'Andriamanitra ka dia ny rahany ny zanany namonjy atsika. Marina izy, mazava ny foto-keviny, tsy izy niova fa isika no novany ny dioviny mba ho tonga ao amin'ny fanjakany, tena andeferany zanany malala ny rainy mba hamonjy atsika. Raha koa malala zay mahatonga amin'ny mpanao salama eto manao hoe fahamarinana sy fitsarana ny fanorenana ny seza fiandrianana. Andriamanitra raha koa malala de Andriamanitra mitsara marina. Ary ny tolo malagasy de manana le fomba fiteny manao hoe Andriamanitra dia tsara marina ny olombelona mibesiasy fa Andriamanitra de tsy miangatra. Fitenin'ny tolo koa manao hoe de Andriamanitra tsy andron'ny olona dia androko ihany. PDB moa zany ny fomba fitenin'ny tolo momba an'Andriamanitra. Izay inon'ny tolo lay Andriamanitra zay ninony mpahary zao tontolo zao marina loatra
fa tsy mbola nahatakatra an' jesosy ny taolo, tsy mbola nahafantatra momba an'andriamanitra jesosy izy, tsy nahafantatra n'andriamanitra ny baiboly izy, fa nino kosa izy ny fisian'andriamanitra. Tsy misy eto Madagasikara na am'faritraiza na am'faritraiza ary natoeran'iza na foko izy tsy nino anaty fisian'andriamanitra. Malagasy de zao sarotra eritreretina zany hoe ate zany tsy toetsaina malagasy mihitsy zany. Tsy fantatry ny malagasy zany hoe ateisme zany, fa ny malagasy rehetra naiza nisy ianao de zao nino ny fisian'andriamanitra. Tsy fantany fotsiny lay andriamanitra, tsy fantany hoe io le andriamanitra rain' Jesosy io, fa ninony fa izao rehetrao de nisy Bahary, izao rehetrao dia nisy andriamanitra zay nahary napisy mandahatra sy ny sisa rehetra. Tsy mbola nahafantatra ny fotoana amin'ny baiboly izy. Zay natonga ny hoe tsy manahirana tamin'ny malagasy mihitsy ninona ndray ny fivavahana kristiana. Ny malagasy dia firenena zay mivavaka, firenena mino ny fisian'andriamanitra. Fa raha ohatra ka mivoivoy eto amin'ny fiarahamonina misy atsika kehitriny ny ateisma, mivoivoy eto ndraindray ny hoe tsy fisian'andriamanitra de zao tena fotom-pisainana vazaha fotsiny zao zany, fotom-pisainana vazaha zay aparitaka ao anatin'io tambajotra YouTube, Facebook isan-karazany zay manely toetsaina hafa ka mahatonga ny tanora sy mahatonga ny olona eritretra hoe tsy misy tokoa andriamanitra. Satria misy olona tsy mino an'andriamanitra de manely fa voatahaka zany zay manely zavatra tahaka zany zay ataontsika hoe tsy mitombona loatra. Ahoana moa itenenanao fa tsy misy andriamanitra? Ny adala ihany no milaza fa tsy misy andriamanitra. De misy no mitemana hoe anka aiza zay profo ara-tantara, aiza zay profo, fa i baiboly mivelatra io ngasy profo ara-tantara, profo mazava io, tena profo mivelatra. Nga i baiboly io vao nisoratana arivo taona zay, nga i baiboly io vao nisoratana 2 taona zay, baiboly efa nisoratana efa 4 taona ny baiboly. Dia tsy fa minitsy mijery fotsiny ny olona. Ndraindray ny olombelona ary io le atontonony amin'ny fahalalana ihany. Mitontonony amin'ny fahalalana ihany satria zay ny civilisation kehitriny, ny atontonony amin'ny fahalalana ihany no nandray mikobakobana etsero ary mihevitra mihoatra noho zay tokony hoeverinao ny soratra masina. Misaina mihoatra sokony ho zay sainina de manjary nitoeran'andriamanitra ny seza fiandrana an'andriamanitra ndray nozongozolona hoe tsy misy andriamanitra. Ry adala hoe tokony fisantsara masina araky ny lioko. Anio alana alaina aminao ny fanahinao. Avako malala na inona ny baiboly tsy baiboly tsy de tena hoe fitaovana manazava ny fisian'andriamanitra, fa ny baiboly de fitaovana manazava hoe zao ny fiainana miaraka amin'andriamanitra. Ny baiboly dia manondro hoe tsy mampisalasala ny fisian'andriamanitra intsony ny baiboly de nosoratana ho an'ny olona zay mino ny fisian'andriamanitra. No zany de raha ohatra ka miparika eto ambonin'ny tany ateisma, miparitaka ndraindray aza manjary lasa adevitra mampisaraka fianakaviana, ndraindray lasa loatra tsy resahana ny fivavahana fa manjary mampiady, fa iza indray ny resaka fivavahana tsy no atokantrano. Fa izao ndraindray misalasala ny olona, misalasala satria tsy ampy finoana, tsy hoy ny tenin'ilay teolojiana frantsay anankiray na hoe eny tsy lazainao ozy fa na misy na tsisy andriamanitra tsy fa tiantoka ho ahy mihitsy ny nino n'andriamanitra. Ary zay mihitsy no izy. Inona fa tiantoka ho anao nga andriamanitra ny teny taminao hoe nanisy ratsy anao nga andriamanitra. Inona no olana ho anao raha mino an'andriamanitra ianao, inona? Fa nga andriamanitra naka mihoatra n'izay tokony ho alaina taminao, fa nga andriamanitra sanatriana ampijaly anao sa naninona anao, fa maninona andriamanitra no edivana fotsiny zao fa maninona naninona anao moa andriamanitra, naninona anao Jesosy. Raha mino an' Jesosy ny olona, raha mino an'andriamanitra ny olona, fa naninona anao izy naninona. Fa nga mivavahana kristianina moa maninona nga izy niteraka ninona, niteraka fahantrana sa niteraka adipoko sa niteraka inona ny fivavahana kristianina. Tsia zao zavatra hitantsika eto anivo ny firenena rehetra zao de azo lazaina hoe tena mbola mivavahana kristianina nanoratra ny tantaran'i Madagasikara. Ninona lazaina, ninona tsy fitiavantsika azy. Raha ohatra ka nareo ke kristianina, tsia io teny malagasy zay tenenantsika isan'andro, mbola ny misionera nandrafitra n'io teny soratana. Ny teny malagasy io grammaire io, ny mozika maro isan-karazany, ny rafitrano, mbola ny misionera ataony ke nitondra io karazana rafitrano isan-karazany zay hitantsika. Be dia be ny civilisation manontolo no etan'ny fivavahana kristianina teto Madagasikara.
fa mila manana solomaso mazava isika fa tsy faly sanatriny vava mitrehtra ka nareo ny mampahantra ahoana moa ny hoe mampahantra ahoana tsika ve de tsy mba ho responsable de saiteny manao hoe ny finoana no nahatonga ny fahantrana de ahoana fa ny finoana ahoana fa ndraindray tsika le avako malala anatin'ny fiarahamonina masika ary rehefa masika ndraindray de tsy madio fo de manjary lasa mitsara vilana inona moa nataon'ny vavahana kristiana niezaka mandrakariva vola firy tapitrisa nataon'ny sekoly nataon'ny fiangonana nentina mpandrosoana ngambana misy fikambana mpanao asa soa lehibe indrindra eto Madagasikara de ny fiangonana sahatsika no milaza an'izany amina totanisa maro isan-karazana marina fa mety hitanao hoe ary misy fiangonana roa na telo na dimy mikirotana misy kristianina 100 na 50 fa firy rivo tapitrisa ny kristianina eto ambonin'ny tany ary eto Madagasikara fotsiny firy tapitrisa ny kristianina ary am'ireo kristianina be dehibe reo betsaka am'ireo ny olona tsara betsaka am'ireo ny marina fa maninona tsy lay tsara ny jerena fa maninona tsy lay miezaka mba mijoro vavolombelona manam-pitiavana maninona tsy reny ny jerena fa maninona ny 520 hitanao manao fitondran-tena tsy mendrika niny azy zany fa maro anisa de izao ny fiangonana de izao ny kristiana be dehibe ny manao asa so eto aniva ny firenena sekoly firy fanabeazana tahaky ninona fa io toriteny atao hoe marina fa toriteny izy marina fa hoe ndraindray mety ataotsika hoe tsy zakany olona ndraindray fa nahoana be dehibe ny olona sitrana ara-panahy mahery mamitraka noho ny tenin'Andriamanitra torian'ny fiangonana mampitraka mampiavana mampiombona satria ny fiangonana tsy hoe tsy arak'izay teneny hoe anka izy nge maka vola foana maka vola ny fiangonana fa manorina sekoly manorina hôpitaly firy ny hôpitaly ny fiangonana eto Madagasikara ny hôpitaly katolika ny hôpitaly luterana ny dispensaire fitsika manao hôpitaly dispensaire anglikana ny sekoly firy tapy firy iza ny fikambanana mpanao asa so be indrindra ny fiangonana marina fa hoe makarakitra izy makarizy fa fahafiriny zay angoniny fikambanana hafa eto Madagasikara nefa naon'ny fiangonana misy fikambanana rangeka izy ge zao mivarotra be misy fikambanana mivarotra be 3 hetsy ariary ndray misakafo fa rehefa ny fiangonana mivarotra be 5,000 ariary na 3 alina ka zao foana ny fiangonana rehafako malala mila mijery amin'izay na mazava isika fa Andriamanitra marina Andriamanitra tsara tsy anatria hoe miaro ny fiangonana be fahatany fa misy fotoana izay tokony ahatsiarovantsika fa arena sarobidy tsy hoe tsy sikanina ny fiangonana sanatriny vava aiza moa tsy sikanina olombelona ny ao anatiny ve tsy sikanina mbola tsy anjela mbola eto ambonin'ny tany isika rehafako fa izao ny zava-dehibe de ny fahatsapantsika hoe mba niezaka io fiangonana io mitaiza tanora io fiangonana io firy ny ankizy nanoro fahalalana tao anatin'ny sekolim-piangonana firy na sekoly katolika io na sekoly protestante io firy fa nandray matsiaro hoe tery an'ilay fiangonana ndraindray marina fa mety tsy mifanaraka am'izay mety ho fomba fijerika de hoe tena tsy misy Andriamanitra tsy ateny tokony ho izy tsy ry avako malala tianao Andriamanitra tiany Madagasikara Andriamanitra tiany fiangonana Andriamanitra marina Andriamanitra mahery avako malala mioronao am' Jesoa lay famelan-keloka araka ny tenin'ny mpanao salamy fahamarinana sy fitsarana ny fanorenana seza fiandrianana matoky fa ny Andriamanitra ao tianao raha misy zavatra sarotra lalovina eo anivon'ny fiarahamonina na fiainana maro samihafa mananana fijery miabo mananana fijery tsara Andriamanitra tsy faly ampijaly olona raha ohatra ka misy kristianina mandalo fizahantsoetra de fizahantsoetra ihany anarany fa tsy maharitry de mandehana revako malala amin'ny finonan Jesoa vavaksika tobasoranao azy ny amin'ny fitiavanao anay fa ianao de Andriamanitra tianay ary marina sy tsara vavak'izay tombam-pahirezy ny fiangonanao miatrika ny fitoriana ny filazantsara miatrika amin'ny fanabeazana eto anivony zao tontolo zao zay masika indraindray maherisetra efa nanavatra ny fiangonana raha teo ianao iambina ary de mampahireza ny fiangonanao amin'ny fanolokolona ny tanora ny ankizy amin'ny fanavozana ny sain'ny fiarahamonina amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra mampahireza ny fiangonanao
ary mampahirezany mpino tsy raraiko hoe ifikitra trany amin'ny finoana, mampahirezony isa-tokantrano, mampahirezony isa-mpianakaviana atoky ny fitiavanao sy ny fahamarinanao. Vavak'izay tompo, anjakao ny fona sy raray avy ary ataovy madio ao aminao Andriamanitra. Aza mafona masaraka anay ianao tompo amin'ny fiainana isan'andro, ary dia tahino isan'andro nay, jereo marary, jereo manana fahoriana, jereo manana ady am-panahy. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra marina, dia mampahireza azy ireny. Jereo ny tanoranay amin'ny lofo amin'ny fianarana Asondroty, jereo ray aman-dreny tompo ho mitaiza ny ankohonany, mamela ny ankohonany, omeo fanandinana. Tehirisy kosa ny fonay ianao, hitoetra mandrakariva ao aminao Jesosy. Amen.